Ny fandarana mahery indray no arahana manomboka eto manatra ny araba topoko lasy topoko vavy ary dia faly ihany koa manasanao fanaraka izany hatramin'ny farany indray. Miarabanao mbola miarabany kotsika rehetra ampanaraka ny fandarana mahery resantsika voalohany amin'ny ity hariva ity dia taranja basketball fitinany tompondakan'i Madagasikara izay azo lazaina fa manakoako teto Antananarivo nandritra n'ity herinandro ity. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia lasan'ny ekipan'ny Sebama avy any Hiboeny ny anaram-boninahitra tompondakan'i Madagasikara izany tamin'ity taona 2024 samy ekipa Amboeny raha teo moa no niatrika ny lao famaranana resiny tamin'izany ekipan'ny Asioma. Tamin'isa telo amby fitopolo no efatra amby enimpolo no navoasitra ho tomponakany ekipan'ny Sebama Amboeny nandritra ny famaranana ny fifaninana nasionaly sokajy N1 vehivavy io tolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny ekipan'ny ny ekipan'ny Asioma izay mbola avy any Boeny Ankiou no laviny tamin'izany. Avy nanomboka moa ny lalao dia efa nampiseho ny fananany traikefa amin'ny fiatrehana lalao goavana ary Priskasary Lydia. Teo ampelanasara dia efa nitarika tamin'isa 7-20 ity ekipan'ny Sebama ity. Hatramin'ny fiafaran'ny lalao dia nitarika foana izany ekipa izany ary dia tsy namotsitra mihitsy ny tombony nanany hatramin'ny voalohan'ny lalao ary dia izao izy nibata ny fandresena izao. Nibata ny larina fahatelo kosa ny ekipan'ny Mbitoala Analamanga rehefa nandresy ny ekipan'ny Afo Vadova Fitovinany tamin'isa 7-20. Fahitana ny lalao an'ny sokajy vehivavy dia tratran'ny tanjon'ny federasion amin'ny ampiakarana ny avy teknika ny basket vehivavy tamin'ny fametrahana ny sokajy N1 fa tsy NDF intsony. Teo amin'ny lehilahy kosa fiaditoerana ihany izy ity dia nahazo larina fahatelo ny ekipan'ny Askuma Boeny izay nandresy ny Kosfa tamin'isa 7-20 no 1-20.